Tsy niraisiny ny teo anivon'ny fitsarana, misahana amin'ny ady amin'ny fanjakana ny fangatahana, nataony hery ho an'ny fanovana, mikasika ny fangatahana fanafoanana ny fanapahan-kevitra, laharana 300 tsipika mida, pref Paul AG, izay navoaka ny prefecture de police ny faraiky amby 20 ny volana aogositra lasa teo, mandrara ny hetsika teny amin'ny kanja mitafy ny mahamasina sy ny fanafoanana ny réquisition ireo mpitandro ny filaminana. Anatra entina manitsy ny hetsika tanterahan'ny mpanohitra ny didiny avoakan'ny fitsarana, misahana ny ady amin'ny fanjakana hoy ny mpitarika ny DFP Ratolo-Janahary Maharavo. Taorian'ny fitsarana Omaly moa dia mazava be irrecevable demande sursis nataonay pour cause-ny tsy manana existence juridique ny force de changement. Ka manomboka zao rehefa mba manao zavatra dia entina amin'ny ara-dalàna. Iny zany ny fanay manitsy ny actionnay DFP sy ny force de changement hoe rehefa manao mouvement ny faritany zany dia tsy maintsy atao amin'ny anaran'ny entité légale. Iny zany forme moa iny ny zavatra sur le fond sisy problème nge sur le fond l'exercice des droits. Takiny zonay zay zay le izy fa tonga any le forme le débat fatati en forme et agitsy araka ny agitsy ny fangatana zay de le préfet amin'ny herinandro dia ilany aminao andray hitatsika moa misy restructuration koa zany ao anatin'le force de changement fitin'ireny événement dernière semaine reny EDP ny namana fanantona fanakalohevotra ahoana ny renforcena mouvement ahoana ny renforcena ny adhevitra momba ny exercice des droits et libertés eto Madagasikara satria zay problème de fond resaka lazavanao politique daholo nefa nazo fotoka kely lalafanirena anana ara fitakiny. Araka izany dia anamafy ny hetsika ny heriny ho an'ny fanovana na dia nisy aza ny fandavany teo anivon'ny fitsarana, misahana ny ady amin'ny fanjakana, ny fangatahan'izy ireo, fanafoanana ny fanapahan-kevitry ny prefecture de police, mandrara ny hetsika teny amin'ny kanja mitafy ny mahamasina izay tokony nanomboka ny 20 ny volana aogositra lasa teo.